Fahaly-miaraba-tsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity marain'ny alahady ity. Manana fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirary ny soa indrindra mba ho mampitahiana hatrany isika. Loha indirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaksika. Ianay tsara indrizan-danitra tolotra ianao dia laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay tompo satria mbola nomenao izao tombontsoa lehibe izao indray. Dia ny fofinaina mahavela avy aminao ary koa ny fahasoavanao izay posako aminay ireny tokoa ny mba tsy ho lanilany fotoana ny fotoana izay omenao anay fa andraisanay ny famarinana avy aminao ihany koa ary ahafahanay indrindrandrindra mandroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe manana fanantenana mahafinaritra isika. Nalaina amin'ny Hébreu 7:15 manao hoe izao tsy hanao anao mihitsy na afoy ianao akory. Amen. Ity fiainana ity no hanenanantsika ary amin'ny fifandraisantsika isan'andro amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy tompo sy ao aminy dia mahazo fanampiana mandrakariva isika eo am-panatanterana ny asa izay haneho an'i Kristy amin'izao tontolo izao. Mety tsy hananantsika ny harenan'ny tany izay manamora ny fiainana sy mampiadana ny sasany saingy manana fanantenana mahafinaritra isika izay nomeny Kristy ireo mpianana izay nino. Hoy izy manko tamin'izy ireo manao hoe aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-tranony ray kosa izy misy toerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Tsara re izany teny izany, afaka mandray azy ao am-pontsika isika dia ho fanantenana sy herim-po ary fahasoavana mamelona antsika izy. Teny topy hitoky tanteraka aminy isika ary ampahantsorana no inoantsika fa ho tanteran'i Kristy amintsika ny teny fikasany rehetra. Tsy misy mahafaly ny mpamonjy toy ny hoe mino ny teny fikasany isika. Afaka miantefa aminao ny famindram-pory ary ny vavakao tonga ho aminy. Aoka hoentintsika eo amin'i Jesosy Kristy ny olantsika rehetra fa hanampy antsika izy arakaraka ny hitondrantsika ny fangatantsika eo amin'ny seza fiandrianana no mahazo antoka ny fandraisantsika tsy tapaka n'ilay fahasoavana lehiben'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy ny finoana no manome hery anao ihany koa eo am-pandehanana fa mahazo hery sy toky kosa ianao satria manana mpitarika eo anilanao ary afaka mangataka amin'ny ampinoana isika mba hitarika ny tiantsika ho amin'ny lala marina. Dia matoki ny fitarihan'ny tompo Jesosy ianao ho amin'ny lala marina isaky ny indray mandingana. Hiazakazaka ianao fa tsy ho sasatra, andeha nefa tsy ho reraka satria tsapanao amin'ny alalan'ny finoana fa eo an-tanan'i Kristy ny tananao. Tsy ho resiny hankiveny ianao satria araka ny androsoanao amin'ny fahalalana ny tompo sy hitokianao aminy no azahoanao antoka fa manampy ianao mandrakariva ilay tsy manao na mahafoy mihitsy izay mitoky tanteraka aminy. Amen. Ry tompo tianay eo misaotra anao ny amin'izany fampanantenana mahafinaritra izany irinay tokoa no tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy izany fampatokianao omenao anay izay hazakazaka tokoa ane izahay ka tsy ho sasatra andeha ka tsy ho reraka ary ny tananao izay mahavonjy no tazominay ka ahafahanay miaritra ny amin'ny zavatra rehetra. Amen.